Tavelana Antsirana ny Lalao Ravalomanana sy ny zanany avy amin'ny mpitondra fanjakana no tsy nahafahan'ny vadiny filoham-pirenena teo alohan'ny verina teto Antananarivo raha nambaran'ny député Guy Randrianarsoa androany. Etsekilany tsisy ahita tombontsoa amin'ny fidinana an-dalambe ho ny Prime Ministra ary na himarika Ravalomanana aza dia eo ambany lalàna. Sidina tsy nahazahoana lalana no nampiditra ny filoha teo aloha marika Ravalomanana teto Antanindrazana raha ny fanazavana nomeny tany jeneraly ACM James Andrianarsoa androany. Andalana amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana mikasika an'io raharaha io. Etsekila nilaza ihany koa ity tale jeneraly ny ACM ity fa tsy mitombona ny filazana azy ho nanodikodimbola 2.4 miliara ariary. Ny kianja maitso nanala mahitsy sy ny tranopokon'olona Isotry no nomeny ny komina ho an'ny mouvance Ravalomanana aneho-kevitra fa tsy nanaiky izany kosa ny prefektura amin'ny polisy. Tsy emotra ireo mpomban-dravalomanana fa hiezaka ny hiditsy Ambohijatovo Rapitso. Tsy raisan'izy ireo hevitra kosa ny hoe hoetsy amin'ny kianja ny 13 Mey. Andaniny kosa ny avy amin'ny zandarmaria-pirenena nilaza ny andray fepetra amin'izay mety ho foara-pefy. Dimy tamin'ireo vetona nindrotsaka antota taratasy ho filohan'io lavitra ny mpanao gazety ihany no afaka mifaninana. Taorin'ny fampidinina nataon'ny mpiambana amin'ny Voamera mpikarakara ity fifidianana ity no sitonina ny firotsaka ho fidiny iray tamin'ireo nilatsaka ho filohan'izany io lavitra izany ary iray hafa tsy voaray intsony noho ny fahatarahan'ny fetrandro farafanaterana izany. Farany any ivelany telo herinandro izao tsy mbola nisy ny firosoana amin'ny fifampiresahana Hong Kong taorin'ny fanesorana ireo lainy fitobin'ny mpianatra mpanao fihetsiketsehana. Mpitandro ny filaminana misa 700 no niaraka nanala izany ny maraina teo, tsy nisy kosa ny herisetra. Ny andindiny izay avy hatrany. Zay tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Du grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà. De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement, pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao, misy tsika koa miaraka amin'ny chaîne. Ny 5 septambra hatramin'ny 14 oktobra, tonga vaingana makasolo kely amin'ny station Shell. Raha mividy 5 alina na mihoatra, dia mahazo kit scolaire iray sy tapakila fandraisana anjara amin'ny tombola izay mety ahazona tao am-pianarana maimaimpoana ho an'ny zanakao. Isan'andro, mahazo tapakila andraisana anjara amin'ny tombola ahazona tao am-pianarana maimaimpoana ho an'ny zanakao. Isaky ny asabotsy, mahery ny arivo ny kit scolaire ho zaraina. Mbola faly mitsidika an-tokantrano indray tomboky lasy tomboky vavy amin'izao zoma takariva izao manasanao indray naraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitry ny Gol TV hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy politika avy hatrany nandany fisiny mety ho fanoloana gouvernemanta na prime ministre ny lehibe ny gouvernemanta androany ary naneho hevitra momba ny raharaha Ravalomanana izay nanteriny fa ambany lalana ihany koa androany tsy nomena lalana iainga atao amin'ny seranam-piaramanidiny vato ny fiaramanidina tokony aka ny fianakavian'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana avy any Antsirana ny reto farany izay
saika amorom-panao gazety teto Andrenivohitra. Fanadinina hoentiny heriny hirina rabary. Tokony ho nalaina tamin'ny fiaramanidina ny vadin'ny filoha teo aloha Laura Valomanana sy ny ankohonany saingy voasakana tamin'ny ora farany izany. Raha ny fanazavan'ny solombam-bahoaka Kirivo Randrenarsoa tsy ny ACM no nanao izao fianakanana izao fa ny fitondram-panjakana fohy be. Fahalako azy toro taminy satria tsy navoaka ny ACM, izany hoe tsy ny ACM izany ny tsy nanome lalana. Fa fahazavan'ny kompania dia ny fitondram-panjakana no niteny taminy hoe tsy autorisé eo anareo io fa azo aloha ny fanomanana rehetrany. Manoloana ity tranga ity nilaza ny heviny ireo mpanao politika sasany ho any Alaindray Miseza kosa mety hiteraka korotana hafa indray izao fanapa-kevitry ny fitondrana izao. Zara mihevitra fa ny tsy fahatongavany eto toerana mihitsy no mety hampamafy ny korotana satria Ramatoa Laura Valomanana ny raha ny fitadidiako aloha dia tsy manana sazy na miantona na sazy miatra ary malagasy tanteraka mitovy amin'ny tenako sy mitovy amin'ny tenan'ireo mpitondra rehetra amin'izao fotoana izao koa ary. Rehefa nangina nandritra ny fiandohan'ny ity raharaha Valomanana ity tato anatin'ny 3 andro izao ny sesesy ny faneho-kevitry ny Praiministra Coly Roger. Raha nanontaniana mikasika ny toedraraha misy ankehitriny ny tenany dia nilaza fa tokony hatsapa-tena fa manana ny fahadisoany aloha ny filoha teo aloha Valomanana. Andriamatoa Valomanana za tsy manao hoe tsy important be satria parti ao amin'ny parti matanjaka ary hoe noho ny malagasy koa izy kanefa na dia zany ara maro koa ny zavatra tsy mety nataony ka tsy afaka hoe amin'ny ranona dia hanao an'izao amin'ny ranona tsy misy olona eo ambonin'ny lalàna fa zany hoe anjaranay fanjakana mpitondra ao amin'ny fanjakana ary zany fanirian'ny président mitady fihavanana mitady firahalahiana. Fa efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fifanarahana politika samihafa momba izay olona solon'ny Praiministra Coly Roger izany anarana miverimberina amin'izany anaran'ny profesora Mandritaka Lafindraza, Brunel Razafy Androfa, Christine Razanamasoa, Maranty Jean de Dieu, Tabera Randriamanantsoa. Hatreto anefa tsy mbola izany no tokony atao ny Praiministra. Inona ny anaovan'izareo motion de censure dia hoe anovana fa tsy hoe mbola tsy nahavita. Iza ny olona tsy nahavita, olona niasa efa nahazo fotoana iasany, efa nahazo vola, efa nahazo fitaovana momba an'izany kanefa vao vetivety ray volana sasany ihany angamba vao hoe tena hoe mba misy vola, mba misy moyen ka ahoana no fitadiavina ovahana sady ohatrany hoe hitondra miracle zany raha hoe ovaina ny Prime Ministre sa ny gouvernement dia izy io sarotra dia sarotra hoe la zay ny teny mahavy ny teny frantsay hoe la critique est aisée mais l'art est difficile. Anahoana no fifehezan'ny fanjakana ny raharaham-pirenena ankehitriny? Anahoana ny hoavin'ny gouvernemanta Coly Roger? Fantatra fa hisy ny fifampiresahany eo anivon'ny gouvernemanta sy ny mouvance Valomanana raha pitso makasika ity raharaha ity. Nahazo toerana avy amin'ny commune fa nolavin'ny préfecture Mianjandroa tady eo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpomban-dra Valomanana mahakasika ilay fihetsiketsehana kasain'izy ireo ho tanterahina raha ampitso ankilany. Ireo mpikambana amin'ny vote na ny vondron'olon-tsotra tsy anaiky raha tsy tafaverina tsy faravohitra raha Valomanana marika. Andaniny kosa ny avy eo amin'ny zandarmarim-pirenena ny laza ny andray fepetrany amin'izay mety ho fioaram-pefy. Eriny narabary no mitatitra ny fanadidina mahakasika izay. Raha toka mbola tsy vona ny sary dia ho arahantsika ihany rehefa vona fa ho toizantsika aloha ny fampalalam-baovao tsindry avy eo amin'ny fikambanana iraisam-pirenena no tsy nahatanteraka ny fampihavanam-pirenena hatramin'izay. Raha nambara ny pasteur Lala Rasendra nandroany tamin'ny fahatongavany teny Ivato tokony roso tsy ho ela amin'izay fampihavanam-pirenena izay ny fanjakana. Raha nambara ny hatrana namafy izany ihany koa ny fikambanana politika iray ho azy ireo tokony tsy olana ny fahatanterahana izany. Efa eto an-toerana avokoa ireo mpandray anjara fototra eo amin'izay fampihavanam-pirenena izay amin'izao fotoana izao. Fanadidina. Tsy mankasitraka ny fidinana an-dalambe sy ny fanakorotanana ny firenena ny FJKM noho izany tsy vahaolana ao amin'ny firenena amin'izao zava-misy izao. Ny fanafanganana ny fampihavanana no vahaolana maika ho ny mpitandrina Lala Rasendra izay ngadona tanindrazana io arivo io avy any Etazonia. Isan'ny sakana voalohany tsy nahatanteraka izany ny fikambanam-be iraisam-pirenena na ny communauté internationale raha nambaran'ny voalohan'ny FJKM androany. Ny FJKM efa niteny fa mafoloa ny mpanao politika ary mafoloa ny international. Efa niteny ny FJKM ntaonareo iresaka avy miresaka ka ny fahatongavany président Valomanana io everitra fa mba misy azo ararotina ihany angamba ary marina le lazainy président Ratsirakiny hoe mba araroty ihany le izy jereo le anina fa misy zavatra tokony atao fa satria izay FJKM mandeha no tenen'ny international
taloha fifidianana hoe aza manao ny fampiavanana io nareo manjary manakorotana ny processus électoral dia nanginy zay. Samy mandrivotra araka izay tiany izay resaka fampiavanam-pirenena izay avokoa ny rehetra ankehitriny. Tapa-kevitra ny CRN fa hanoana ny tima amin'ny fampiavanana. Tsy azo idivirana ary tokony araraotina amin'izao fahatongavan'ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika izao i Victor Rong izay isan'ireo nampidirin Ravalomanana am-ponja nandritra ny 9 taona. Moa ve mety ve tsika manaiky ve tsika fa mety ve izao zavatra misy amintsika amin'izao fotoana izao hoe ny gasy samy gasy tsy mifankaty. Mety ve zao? Mety ve zao isaky ny filoham-pirenena miala amin'ny toerany dia enjehana ho any andafy. Mba ahitatsika io ny fampiavanana zany hoe hite daholo ny malagasy rehetra rehetra ny miakelika hite iza nanodikodimbola amin'ny fanjakana iza nanao an'izao dia miaiky ny elony izy ary io ny tsy Ravalomanana reriny tokony ho any tsy afahy tokony ho any daholo na izy nandroba fananany ary zany ny mba diso hoe mandroba fananan'olona ny diso hoe. Ny tsikaritra ankehitriny manomboka misehoseho avokoa ny mpanao politika rehetra indrindra ireo tsy nahasedra fifidianana. Fampiavanana indray izao no lamaody sy ambetin-dresaka saingy mbola fanontaniana mipetraka ny hoe iza no hitarika dia inona no atao ary ahoana no hotohiny. Fa marinana ve aloha mba hitsisiny tsy maty manota vao fampiavanana sa avy hatrany dia fampiavanana dia ho fafana ny elok'ireo rehetra nanao ny tsy mety. Fantatra ankehitriny fa mangataka ny tsy maintsy omena amnistia ihany koa ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Koa satria efa vonina ny sary dia ho arahintsika avy hatrany ny fanadihadiana mahakasika ny fihetsiketsena izay kasain'ireo mpomba ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana ho tanterahana raha ampitso. Manoloana ny fanambarana etserony amin'izay mety ho fisian'ny fiaram-pefy rahampitso ny lazany andray andraikitra ny avy ao anivon'ny zandarmaria-pirenena. Tsy azona lalana ho hiatrany izy ireo ny fidinana an-dalambe rehetra mitranga rahampitso. Misy kosa nefa ny toerana efa natokana ho an'ny fanehoan-kevitra raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Araka ny fanapahan-kevitra izay efa nisy teo aloha, voalaza ny fanapahan-kevitra fahafolo tamin'ny 9 May 2024 mikasika ny kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo dia miato mandritra ny fotoana tsy voafetra. Zany hoe ao anaty zany tsika zao ka tsy nanome alana zany zareo ny anaovana zany hetsika zany Ambohijatovo. Nametraka kosa zareo moa fangatana tany préfet de police dia nisy référé zany hoe nijery n'ity fanapahan-kevitry ny commune aty dia tsy afaka nanome valiny any zareo koa. Dikan'izany dia tsy azo atao mihitsy ny fihetsiketsenim-bahoaka eny amin'ny kianjan'ny Ambohijatovo. Iverina indray ve nitranga tamin'ny taona 2024 sy ny tamin'ny 2025. Tapitra androany ny fepitaona 420 nomeny ny voty na ny vondron'olon-tsotra ny amin'ny amerenana Ravalomanana eny amin'ny trano fonenan'ny Etsifara-vohitra. Tsy hanaiky hatramin'ny farany izy ireo raha ny nambaran'ny filohany ity vondrona ity. Na me 24 heures zany nanomboka maly dia tapitra androany zany 24 heures io. Izany hoe izahay zany efa mahafantatra. Isorana aloha izay nandraindraikitra hoe nametraka taratasy fa aminay vondron'olon-tsotra VOT ny vahoaka tompoko ny tompom-pahefana ary tompom-pahefana ary mametraka amin'ny fanjakana. Ka noho izany izay koa tsy hemitra manana ny rariny fa matoa izay mijoro masaha. Etsakilany nanao antsoavy ny Praiminisitra Coly Roger fa tsy hampisy fitoniana ny fidinana an-dalambe. Tsy miteraka fitoniana zay za manao antsoavy amin'ireo olona misy tondra ny vahoaka ny an-dalambe mba tsy hanao an'izany fa zany zavatra zany dia matetika mitondra ady mitondra hoe blessure sanatria mba tsy hisy hoe mety hoe mitondra afatesana fa tsy fantatra. Atevina ny fiarovana an'Ambohijatovo sy ny kianjan'ny 13 May rahampitso miantrana avokoa ny isaky ny toby. Nahazo baiko ho vonina ny hetsika avy hatrany ny mpitandro filaminana manomboka anio alina araka ny loharanom-baovao iray eo anivon'ny Tafika. Namafisina ihany koa ny fiambenana ny lapa-panjakana rehetra hatramin'ny fanaraha-maso ireo manamboninahitra mbola any am-ponja izay nambaran'ny Ravalomanana Marika farany teo fa avoakany. Fasidina tsy nahazona lalana no nampiditra ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana teto Madagasikara raha ny fanazavana nomeny Italie Générale ny ACM na ny Aviation Civile de Madagascar James Andrianalso androany andalana amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana mahakasika io raharaha io raha ampiarina lalàna mahavoaheloka izany hoe mampigadra izany etsakilany mahakasika ilay raharaha ery Madagasikara tsy mitombina ny filazana fa nodikodina vola ny tenany raha ny fanazavany hatrany. Fanadihadiana hoentiny Michel Ranardzon.
Voalala demande na sidiny efa nahazona alalana ireo ihany no arahan'ny chef d'aérodrome eny amin'ny seranam-piaramanidina. Mbola mampametra-panontaniana ny maro hatreto ny fomba nidiran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teto Tanindrazana ny alatsinainy teo. Araka ny tatitra avy amin'ny zandarmaria pirenena, nisy fiaramanidina tsy fantam-piaviana nipetraka tao Antsirabe, nametraka mpandeha iray ary avy hatrany dia niodina dia nisidana fa tsy nameno fiche fiscale izay tsy maintsy atao. Io no heverina fa nitondra Ravalomanana izay efa nisy niandry tamin'ny 4 ny alahady. Voatsikady ho isan'ireo sidana tsy nahazona alalana, ny sidana nitondra ity farany teto Tanindrazana raha ny fanazavany Tale Jeneral'ny ACM androany ary efa andalana ny fanadihadiana mikasika izany. Si, manao enquête ny ACM sy ny gendarmerie amin'izao fotoana izao raha misy roplanina tafiditra dia tsy maintsy misy ny enquête raha ohatra tsy nahazo autorisation le roplanina. Enquête en cours par rapport amin'ny misy roplanina miditra sy tsy nahazo autorisation fa izy olona eto rakoto hoe sara be tsy misy mbola tsisy mahafantatra an'izany amin'izao fotoana izao. Mbola ny enquête ny détermine an'izany. Araka izany efa manao fanadihadiana ny ao anivon'ny zandarmaria pirenena amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny ACM. Etsy ankilany mikasika ny raharaha Madagasikara, tsy ela akory izay no nivoaka ny vaovao fanotiko-dinam-bola nataon'ny Tale Jeneral'ny ACM io. Vola mitetina roafaingo 9 miliary izay nalota amin'ny orinasa Safety Environment Consulting ny taona 2014. Ahafahan'ny Madagasikara mivoaka ny listra be. Rahafaingo 3 miliara tamin'ny vola ihany anefa no niala izay nandoavana ny karaman'ny Tale Jeneral'ny orinasa io izay mitetina 2 miliara ariary. Ny ampiasaina ny ambiny vola izay 2 miliara ariary kosa dia mipetraka ho baraingo. Eo ihany koa ny resaka fampifangaroana andraikitra nataon'ity Tale Jeneraly iray ity. Milaza nefa ity farany rehefa nanontaninay fa resaka tsy maro-potitra izany rehetra izany. Tsy mitombona mihitsy izy voalohan'olona aloha fa roa manarakaraka an'izany raha ohatra hoe par rapport amin'ny rémunération izay namener Madagascar manana contrat any Madagascar on plus fort mais quand le contrat l'appliqué à Madagascar c'est problème raha ohatra misy contesté amin'ny contrat dia azo contesté amin'ny terrain zany zavatra zany raha ohatra raha manana izany contesté an'izany izy contrat privé entre Madagascar c'est ça no contesté any fasiko mihitsy. Raha misy mandana an'izany BDD ny DG Aviation Civile Veratany c'est cadre supérieur tamina compagnie aérienne any misy mahay an'ilay asako ataonao. Tsy manome fanazavana kosa ny Tale Jeneral'ny ACM hoe natao inona ilay volana ambara fa tsy hita. Tranga roa manapirofo ny tsy fisiany mangarara sy ny goragora eo amin'ny resaka fitaterana anabakabaka eto amintsika ireo. Andraisana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana ireo tompona andraikitra izay tsy mahavita ny asa ny araka ny tokony ho izy. Andraisana ihany koa ny mangarara momba ireo resabola navoaka ny fanjakana ireo hoenty manarina ny Air Madagascar nefa tsy hita nanjavona ireo. Dia izany koa ny dirantsika eo amin'ny pejin'ny toe-karena manodidina ny roetsy sy roa tapitrisa eo isan'ny orinasa mbola eo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna amin'izao fotoana izao raha antotanisa farany avy amin'ny Instat isan'ny tanjon'ny ministeran'ny indostria ao amin'ny fametrahana ny politika ny ministera ity ny fampanarahan-dalàna ireo orinasa ireo. Tanjona ihany koa ny famerena ny fahatokisan'ny mpampiasa vola na eto an-toerana na avy any ivelany ireo no isan'ny fotoatikevitra nivoaka tamin'ny alalan'ny atrikasana nolorina ny politika ny ministeran'ny indostria omaly teny Antaninarenina. Fanatiny. Mahery ny 5,7 tapitrisa ny orinasa eto Madagasikara. Eo amin'ny sehatra tsy manara-dalàna na informel avokoa ny 3.7 isanjaton'ireo. Ny valo etsy amin'ireo dia orinasa madinika na micro-industrie avokoa. Zara raha misy 3.7 sira etsy ireo orinasa no manara-dalàna. Isan'ny olana indrindra teo amin'ireo orinasa tsy miankina ny tsy fahampin'ny fijeren'ny fanjakana azy ireny raha nambaran'ny syndicat indostria eto Madagasikara na ny SIM. Akonazana teo hoe tsy nisy mihitsy na hoe tsy ampy farafatsiny le cadrage izay momba ny tantanana ny sehatra industriel zany teto hatramin'izay ary izay natonga ny be telefona mantsy hoe tsy compétitif ny industrie eto an-toerana na tsy manana vokatra tsara mety misy famarinana zany kanefa kosa izay tsy fahampiany le cadrage no tsy nahafahana izy ireo nanana vina na vision zany mandeha lavitra mba hanatsarana ny orinasany izy ireo tsara avy. Amin'izao fotoan'izao 100% ny PIB na ny produit intérieur brut avy amin'ny indostria eto Madagasikara. Tanjona maromaro no napetraky ny ministera tamin'ny alalan'izao politika izao.
Isan'ny tanjona foiezaka ny ampiakarana io PIB io 3% amin'ny taona 2022 ary ny tanjona lavitrezaka ny ampiakarana izany ho 20% afaka 5 taona. Tanjona voalohany ny fanomezan-danja ireo vokatra malagasy. Inona ny zavatra nivoaka atao dia ny fanatsarana ny zava-bita malagasy. Zany hoe mba atao aux normes le izy mba compétitif any ivelana fa tsy hoe atao vita sosotra le izy zany mba ho tsara fa afaka mavita an'izay isika. Fanohanana ny industriel sika koa. Io dia zavatra sy nisy teo aloha satria rehefa tonga ny vahiny dia omena inona moa zany sy hoe fahafapo sosorona ny fitongavan'ny vahiny dia omiraina le izy dia adino ny olona mpiray-tanindrazana amintsika zay mikarakara ny vahoakantsika. Isan'ny ibantoerana amin'ity politika ny ministera ny indostria ity ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina na ny partenariat public privé. Vinavinaina andrindrana ny indostria hatramin'ny taona 2022 izao politika vao napetraka izao. Fa tandonomdozy ireo alaharovana amin'izao no ny firoborobon'ny fitrandrana renan-kibon'ny tany tsy ara-dalàna manodidina ny 500 ireo mpitrandraka volamena ao amin'ny alaharovan'ny Zahamena isan'ireo fandaran'asa ho toana ny vondrona Eropeana ny fanavaozana ny fitantanana ny ala nisy ny fiona teo amin'ny ministry ny tontolo iainana sy ny solitena mahatry ny vondrona Eropeana androany. Fanadina mety nisitraka Ravony Arsan. Marefy ny fanjakana malagasy tsy manana fiaramanidina iray aza afahana miaro ny ala, tsy manana mpiambina ala afa-tsy eninjato isa, tsy ampy ny fitaovana no tsy ampitra-kefa, tsy misy mpitrandraka ala tsy ara-dalàna ka rehefa hoe voasambotra sy voasazy hatranomaizina treto. Ala mirefy 4 tapitrisa hektara nefa no tandondomindoza amin'izao fotoana izao vokatra izany. Akoatra ny fikapana tsokosoko ny ala, miroborobo ihany koa amin'izao fotoana izao ny fitrandrana ny volamena amin'ireny faritra rovana ireny. Ho an'ny faritra rovana ao Ranomafana, nanomboka tamin'ny taona 1990 sy 1990 izay fitrandrana volamena izay ary mbola mitohy ankehitriny. Saika voakitikitika ny akamaroan'ireo faritra rovana miisa 20 manerana ny Madagasikara. Manodidina ny 5 hetsy eo ireo mpitrandraka volamena tsy ara-dalàna eny amin'ireo faritra rovana ireo raha ny antontanisa farany. Manoloana an'izany, tafiditra ao anatin'ireo fandaran'asa ho vatsy ny vondrona Eropeana vola ny fiarovana ireo faritra rovana. Maromaro ny fiaraha-miasa amin'ny ao aloha ny resaka assainissement, ny trafikina bois précieux, ny fampiresahana teo ao ny resaka gestiona parc nationaux ary ny resaka fiarovana ny tontolo iainana amin'ny sehatry ny fitrandrahana nireo renan-kibon'ny tany sy ny petrole eto Madagasikara. Mbola tsy voafaritra treto ny famatsim-bola tokany ny vondrona Eropeana anohanana ny fiarovana ny tontolo iainana. Miandry ny fivoahan'ny plan national de développement izany araka ny nambarany solitena maharitra ny vondrona Eropeana. En ce qui concerne le plan national de développement, pour répondre aussi à votre question, c'est un plan que nous savons et les travaux sont déjà très avancés. Mikasika ny plan national de développement, efa miroso ny asa eo amin'ny famolavolana izany araka ny tatitra voarainay. Miandry izany izahay vao afaka mijery izay sehatra lara-pahamehan'ny fanjakana. Vonona izahay anohana ny gouvernemanta. Nanamafy ny ministry ny tontolo iainana teo fa ho tafiditra ao anatin'ny PND ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady atao amin'ny fitrandrahana ny tsokosoko ireo harem-pirenena. L'environnement, la lutte contre les trafics illégaux, y compris des bois précieux, fera partie aussi naturellement du plan national de développement. Taorian'ny fanendrena azy asa eto Madagasikara, niona tamin'ny ministry ny tontolo iainana ny solitena maharitra ny vondrona Eropeana androany, ny fanaovana ny tatitra ny asa vita no nisongadina tamin'ny fifampiresahany rotota raha ny fanazavana azo. Fa eo amin'ny pejy ny serasera kosa indray miditra amin'ny dingana faharoa dia ny fakana hevitra amin'ireo hainao manjery manerana ny nosy ny famolavolana ny code de la communication ho any Antananarivo ireo patron de presse no voantso hakana hevitra androany raha toka ny fikamban'ireo mpanao gazety ho maly ny famolavolana ity code de la communication ity izay natao teny Antsirabe ny dingana voalohany. Fanadihadiny. Aorian'ny taona 2024 no ivoaka ny satan'ny fehiny fifandraisana na ny code de la communication. Dingana voalohany amin'ny fakan-kevitra no natao tany Antsirabe ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo ny volana Jolay lasa teo. Dingana faharoa ny fakana hevitra eny anivon'ny hainao manjery tsirairay avy manerana ny nosy. Omaly ny 4 ny volana Oktobra nisy ny fionana tamin'ireo fikambanan'ny mpanao gazety. Ny toy androany tamin'ny alalan'ireo patron de presse ny fakana hevitra ho an'ny eto Antananarivo manokana. Ny 7 amby roapolo ny volana Oktobra ho avy izao
ho an'ny any Tomasina, ny fahatelo ny volana Novambra ho an'ny Antsirabe, ny fahadimy any Fianaratsoa, ny fahafito any Toliary, ny fahafito amin'ny folo any Mahajanga ary ny fahasivy amin'ny folo ny volana Novambra kosa ho an'ny any Antsiranana. Marina fa efa nisy dinika momba ity sata mifehy ny asa fanaovan-gazety ity teo aloha saingy tsy vita hatramin'ny farany izany. Isan'ny hojerena manokana amin'ity ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny sazy mifandraika amin'izany. Ny any Antsirabe natanatin'ny fivelina tamin'ny dia naro hevitra ny poitra rehetrarehetra efa nanome sosokevitra amin'izay hoe amin'ny trano izay dépenanisation zay anatin'ny code io satria efa zay ny fenitra iraisam-pirenena kanefa koa tsy mety apetraka inona ny ataontsika hoe sazy apetraka ho an'ireo izay miopefy anatin'izay asa fanaovan-gazety sy asa natserasera zay satria tsy asa fanaovan-gazety ihany no voakasika fa na asa natserasera koa toy ny manao publicité manao film isan-karazany zay. Ankoatr'izay, isy ihany koa ny antsoina hoe basculement numérique ka ananganana komisiona manokana izay ametraka karazana tondrozotra momba ny fidirana amin'ny teknôlôjia numérique. Isan'izany ny fidirana amin'ny rafitra TNT na ny télévision numérique terrestre. Olana ho an'ny malagasy ankehitriny amin'ity teknôlôjia vaovao ka saina ampidirina eto Madagasikara ity ny tsy fampiny ny hoentomanana. Olana dia eo amin'ny fiomanana, eo amin'ny rafitra, eo amin'ny fanohanana ny ahafahan'ny olona tsy ho lafo loatra aminy izay zava-baovao izay sahala amin'ny ankehitriny hoe mbola mianto teny izy amin'ny finday fa mba hisy atao hoe fanohanana zany izay fifindrana tsikelikely makany amin'ilay tontolo izay fa ny hoe safidy mino ary aloha fa tsy safidy satria ny te na dia ireo nanao soni an'ity le fifanarahana amin'ny volana Jona 2024 ao anatin'le fanatontoloana ka rehefa miaina ao anatin'ny lehibe ianao kely dia miaritra ozy fiteniny tanora. Na izany aza tsy maintsy miroso amin'ity rafitra TNT ity isika raha ny fanazavana azo hatrany. Ny volana Desambra ho avy izao no hisy fandavonana ny hevitra voangona rehetra. Aorian'izay vao horoso amin'ny tena famolavolana ny code de la communication izay kasaina atolotra ny anteny miram-pirenena ny volana Aprily 2024 ho avy izao. Volana Jiona 2024 araka izany vao hipetraka ny code de la communication amin'ny endriny vaovao. Fadimy tamin'ireo enina nirotsaka ho filohan'ny holavitry ny mpanao gazety ihany no afaka mifaninana amin'izany taorian'ny fifampitoninana nataon'ireo mpikambana ao amin'ny vomiera mpikarakara ity fifidianana ity nosotoana ny firotsaha-pifidianan'ny iray tamin'ireo nilatsaka ho filohan'izany holavitra izany, iray kosa ny taratasy tsy voarahintsony no ny tsy fahatrarana ny fehitrandro farafahatarany fanatediny. 5 tamin'ireo 7 nirotsaka ho fidian'ny filohan'ny lavitry ny mpanao gazety no nambaran'ny komity mpikarakara fanafen'ny fepetra dia tahiry-manitra Ralambo-May avy amin'ny gazety de la Grande Île, Joël Laivohita avy amin'ny La Nation, Hervé Rakototzanana avy amin'ny Radio Don Bosco, Gérard Rakotonirina avy amin'ny gazety Basvava sy Takoritsky ary Soavandria Martafika avy amin'ny gazety Telonrefy. No lavin'ireo vomiera mpikarakara kosa ny firotsaka ho fidian'ny kandida Niaina Rakotonjanahary no ny antota-taratasy farany tsy ampy ny karatra mampanao gazety matianina. Izy no vehivavy tokana nasany rotsaka tamin'ity fifidianana filohan'ny lavitra ity. Mpanao gazety iray avy any Toliary ihany koa ny tsy voaray no ny fahataran'ny fahatongavan'ny antota-taratasy. Ny iray amin'ny 5 lahy ireo izany no hofidiany ho filohan'ny holavitra. Telo kosa ireo mifaninana eo amin'ny toeran'ny sekretary jeneraly, telo no mpifaninana eo amin'ny toeran'ny mpitantam-bola. Miisa 3 ireo kandida eo amin'ny toeran'ny filoha-lefitra avy ao Antananarivo, avy any Tomasina miisa 2. Roa toy izany ihany koa ny avy any Mahajanga, 2 avy any Fianaratsoa ary 2 avy any Antsiranana, iray kosa avy any Toliary. Anomboka raha-pitso ny fampelezan-kevitra ho an'ity fifidianana ity ary farana ny zoma mialohan'ny andro ny fifidianana. Tamin'ireo antota-taratasy izay voaranay moa zany raha ny voaray dia enina ireo kandida handrafitra ny fifaninana eo amin'ny toeran'ny filoha saingy ny iray dia tsy noraisina teo aloha zany ny fisintonana ny antota-taratasy satria dia nisy fifampiresahana tamin'izy namana samy mpanao gazety dia nitsoana izay antota-taratasy teo amin'ny toeran'ny filoha zay. Ny iray dia tamin'ny Toliary izay atara ny fahatongavan'ny antota-taratasy izay voaray teto aminay zany raha tokony izy dia ny 10 Oktobra ny farafetra andraisana ilay antota-taratasy kanefa moa dia ny 7-20 vao voaray ilay antota-taratasy dia tsy noraisina zany zay. Ilay iray voalohany zany araka nambara teo dia ny hoe ny fampiresaka izy amin'ny kandida dia tsy ny finoana avy hatrany ilay antota-taratasy satria tsy handray anjara izy zany. Raha tsy ahivana ny 9 Novambra ho avy izao nanaovana ny fifidianana amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 4 ora tolakandro. Fantatra kosa fa mbola isy ny lisitra fanampiny ho an'ireo tena mpanao gazety tsy mbola nahazo ny karatra mamatianina.
fa eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray fahalalana sy von'olona tetsy amin'ny rodotikandota-penaka na olana ilay vehivavy ary natiana tao anatin'ny ranony kopy ilay lehilahy na mpiaraka teny an-toerana izy roa maly no nisy nanendaka sy nanao izao herisetra izao raha ny fitantaran'ilay vehivavy tonga tany amin'ny fokotany malaza eny an-toerana fa hatramin'ny nisy ny fiantsonany ny fiarabe teny an-toerana no re matetika ny herisetra tahaka izao saingy tamin'ity indray mitoraka ity vao nahafaty olona fanatediana. Any amin'ny polisy nitosy ilay vehivavy atao fanadihadiana momba ny tena zavanitranga marina. Ombaly alina tamin'ny 7 alina no tonga atao amin'ny lehibe ny fokotany. Ny tantarana nahazo azy ilay tovovavy araka ny fitantaran'ny lehibe ny fokotany. Omaly ariva tokony tamin'ny 7 teo zany dia nisy vehivavy nilavonsy tany aminay tao Andota-penaka. Hoe volan'ny olona izy dia ny olona niaraka taminy nalefan'ilay olona nanorana anazy ao anatin'io rano io. Araka ny fanadihadiana natao tsy ampy taona ilay vehivavy vao 14 taona ary 12 taona kosa ity tovolahy maty ity. Raha ny fanazavana azy tamin'ny fianakaviana izay tsy nety natao interview dia omaliana tamin'ny 10 ora alina no tsy nody an-trano ity tovolahy ity. Ny navarina omaly ariva no niteny ilay tovavy fa nisy olona natsipy tao anaty rano tamin'ny 3 ora fitolakandro teo kosa no tonga ny mpamonjy vonan-karoka ny razana. Zao voangina teo zany pompeny tonga teto satria mbola ny alanenina natao ankety mihitsy aloha le vehivavy zany tena sura marina ve lasa tao le lehilahy niaraka taminy sa tsy dia rehefa confirmer lasa ao dia zay vao nanomboka nanao fikarohana pompe zany. Voalohany no nisy raharaha fanolanana narana vonon'olona tety raha mitombona amin'ny filazana ilay vehivavy. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana ny polisy pirenena ankehitriny momba n'ity raharaha ity. Isan'ny nampiovan'ny fandriam-pahalemana ety ny fisian'ny tovy fiantsonan'ny fiarabe mpilavalava eto. Mitombo ny isan'ny tovovavy mivezivezy ety amin'ny ariva ary efa nisy ny fitarainana voaray eo ny mponiny. Maromaro ihany zany miantso vonjeo ety aminay ety. Matetitetika zany dia be le mpanendaka sy mpangalatra ety aminay ety amidika. Ao zay maro ny vakotrano ety aminay betsaka ny zavatra very ny alabotry sy ny karazany. Isan'ny ampiantsoana amin'ity raharaha ity ireo mpitondra fiarabe izay fantatra fa maro no matory sy mijanona ety amin'ny manodidina amin'ny alina araka ny fanazavan'ny mponina ety. Ireo mpitatitra eta miazo ny lalam-pirenena voalohany sy faefatra no miantsona eto. Tsy misy kosa ny voaroaroa amin'ity raharaha ity hatreto. Vonon'olona, fanolanana, herisetra miatra amin'ny ankizy sy ampy taona no eloka hikarohany andraikitra momba n'ity raharaha ity ankehitriny. Fanazo ny ilarana faharoa nandritra ny fampiarana ny fiofanana mahakasika ny fanadihadiana lalina ny arahana tamin'ny FES ny fanadihadiana nataon'ny namana mpanao gazety Hilda Asinjo tany Atsimo andrefana ho fankasitrahana azy fa indrindra no ny fangatahany be sy ny maro averintsika ny fanadihadiana mahakasika ny orinasa Toliarsensa izay mitrandraka fa sy mainty sy ny fiainan'ny mponina ny antoerany alalino arahinao ny alahado avy izao amin'ny 7 ora hariva. Fa tahaka ny mahazatra rehefa zoma tahaka izao no narahintsika ny fandarana amin'ny kolo-hevitra vahintsika amin'izany Mamy Razansaona solombavam-bahoaka avy amin'ny mouvance Ravalomanana, Brunel Razafitsiandrofa solombavam-bahoaka ny Mapara sy Teny Andriana Soloniaika solombavam-bahoaka tsy miankina. Lohahevitra ho velabelarina mandritra ity fandarana ity ny mahakasika ny raharaham-pirenena ankehitriny aza-donoina ary fandarana amin'ny kolo-hevitra any ho alina eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny kolo amin'ny 7 ora sy 10 minitra. Fanakatonantsika ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ity anio ity maharesaka avy any ivelany mampahay ankehitriny ny firisoana amin'ny fifampiresahana ao Hong Kong taorian'ny fanesorana ireo lahy ny fitobin'ny mpianatra mpanao fihetsiketsehana mpitandron'ny filaminana misa 700 no niaraka nanala izany io maraina io. Tsy nisy kosa ny herisetra samba ny ampilaminana nandravan'ireo mpitandron'ny filaminana ny fitobin'ireo mpanao fihetsiketsehana tao Hong Kong. Faritra be mponina indrindra ao Hong Kong efa nisy fampilazana mialoha nataon'ny mpitandron'ny filaminana amin'ny fanadiovana izany izy ireo izay nahazo kiana mafy no ny herisetra ampiariny amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ka tonga hatramin'ny fanaovana fanadihadiana mahakasika izany. Fanadihadiana izay nangatany firenena Amerikanina tao ao anatiny mangarara tanteraka raha tsy haivina moa fangatana ny ametrahana ny demokrasia malalaka ao amin'ity faritra sinoa ity no takian'ireo mpanao fihetsiketsehana ireo mpianatra ny ankamaroan'izy ireo ary mitaky amin'ny fitondram-panjakana ao Pekin ny amin'ny fafahany izy ireo mifidy izay hitondra azy ireo amin'ny fifidiana amin'ny 7 sy 20. Dia izay koa no antsika manakatona ny fampalam-baovao isaorana ianao nanarak'izany hatramin'ny farany amin'ny 7 ora latsaka fahefany no narahinao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay ny tena kosa metraka ny veloma amin'ny rampitso indray veloma tompoko.